gasy rakoto. Tafaverina ambala. Nosoratany Lolona Raharilala. Lila Nofy Olaranaka Zoma amin'ny rina no anome aina ny tantara. Gasy Nandray feo sy nanatsotosa miaro fi. Tafaverina ambala. Andro voalohany. Afoia fanga mbola natsaka ihany ianao e. Ohatray, fa na dia rano koa aza ve dia tsisy ato atrany e. Rano koa ve dia efina. Fa tsy reraka. Ina zao ny sakafo mba nohaninao ka. Maleto andro vary sosoa kely iny. Ny ariva zara fa nietsika ny vasana tamin'ilay mofo kely. Ifady anina firy andro aza mbola atao. Leveriko fa mbola natoritozo ianao io. Aika efa avy natsaka. Fa tsy neny ihany ve mpananatra hoe mila mifoha marainy e. Dia mba mamorona zavatra atao na tsy manao ninina aza. Ary inona aloha ny andrahoany eny ao e? Namono andrahoako ao e. Mivary kely sosoanareo da fotsiny. Tsy handeha hianatra nareo sa mba tsy handeha aloha? Tsy handeha ahoana. Ka sao dia reraka nareoko. Na koa sao safotra ny ampianarana any ka voatery teny marina dia hafa-paraka io tsika. Izay indray andro koa ve ny tsy hihinana e. Tsy hoe tena tsy nihinana akory fa dia tsy nihinana ara-dalàna fotsiny. Ka tsy hoe indray andro ingefa tato atso tsika tena reraka rakatsaka fony. Tena mandreraka mihitsy. Ataovy amin'bao fa izy koa nefa klasy d'examen ala BPC. Za mahay miaritra. Dia mba asio kely ihany ny vavoniny enina dia ranonranony aza sao dia ho reraka eo koa ianao. Ary efa lasa ngatata? Tao mbola matory eo izy ka. Mbola matory? Angatsy salama. Andro efa masafa be zao. Magnino ianao fotra misy olona tamin'izany. Izay ngambisy. Mbola tsisy sakafo masaka ihany ve? Ianao koa inona ny sakafo eo e. Misy ve eo dia mofo kely iny nohanina alina. Fa inona zany eo apatana eo? Vary kely any bao io e. Tsy foy aza andeha hianatra amin'izao. Andeha io mana fa sotaraka. Ndao ary anako. Dia tsy mba afaka hitady mihitsy ve nareo dia soloina rehefa mahazo e? Oviana tsy mitady kory aminao na dia ahitana olana aza mifamerenana azy. Indraindray ianao miteny hoe afaka-herinandro nefa 3 volana tsy voaverina ihany ny zavatr'olona. Ka za anga no tompony asa ka ho afaka metra hoe amin'izao na amin'izao e. Zao moa dia afaka hoesa fa vavony aza foanako. Tena tsy hanao ninina mihitsy tirangaty. Tsy foy aza miezaka ny tsiatsiara anohanana ampireto sanako reto Andriamanitra. Bao midina amin'izay ianao sao dia tareo e. Efa ho avy ary neny fa mbola mandamina kahie fetifety fotsiny.
Mahairy neny tsy fo iny Fianarana very tsy nitindry-tenenina. Eko tsy nazava tamiko mihitsy ny matematika anay raha tsy nazavainy. Enongongonina teo dia nanontaniany fa soa aloha fa hitany Kandre kosa izany tsy mba manontany azy raha tsy misy manahiranako. Inona fotsiny re tsy nanana zoky sady tsy afoy hitako mihitsy fa olona tena miezaka sady tia manao raharaha. Sany feo sisiny Mazava ho azy fa ny olona tia manao raharaha dia mahay fianarana koa. Marina be mihitsy izay. Ka samy sahirana amin'ny azo kosa angeriny eny dia tsy te hanelingely azy Tsy foy aloha efa nahay foana hatramin'izay sady tena fifaliana ho azy ny fanampiana ny hafa. Izany angeretsy mampalahelo andra indray rehefa sendra tsy fisiana ato an-trano Tsy tiako hiarany tsy fahampiana mihitsy nareo daso dia anelingely anezaka ataonareo. Aza manana ihany eny fa tsy hampanay ny ezaka ataonareo indrindra fa ny ataony eny izany dia hery lehibe ho anay koa ange izany Mahereza foana retsy ny ezaka atao tsy maintsy isy vokany. Ny tsy fisiana sy ny fahasahiranana mandalo ihany. Aza mijery ny ankizy ohatranay manana azy zao fa izay toa miafyafy foana. Fiainana ny oriana re tsy mpanjinina. Fa izao any ely nampanatsono le raha misepampianatra fransay anay izay ange tamin'ny oviana moa izay tamin'ny talata fa izy ny nampianatra anay farany. Nampanatsony? Nasainy nijanona vetivety taitra be hoe fa misy inona ary. Izy ry nenina nanatranatra hoe hafanao ny ankizy vavy rehetra hono ny fahitany fa tsy mba taitaitra amin'ny orakorako ny manodidina. Mezahatrano fa ho lasa lavitra. Ay ve retsy Ie dia nisy boky izay nampindra amin'ny arina eny miresaka momba fananana tombam-bidy ilay boky ary amin'ny teny frantsay fa mora azo aloha sady tena tiako ilay boky ry nenina dia voakely fotsiny aza mivovako tao Izany kosa mba misy tena mpanabeko. Efa taitra mako hoe raha misepampianatra ny mampiasa manokana amin'ny ora firavana. Misy manko ny olona tena ratsy toetra. Izany ve? Tena mampiana-dratsy ohatrany tsy mba mananjanaka izany. Ary tsy zazavavy ihany ny adalainy fa ny zazalahy koa tarihana amin'ny zava-mahadomelina. Ka ny vehivavy koa ange efa betsaka ny roboka Tena mampiorokoditra ka. Fa tsy afamaina kosa aloha ireny mpampiana-dratsy ireny fa na hoelana ho aingana dia tsy maintsy andray valinasany. Efa fantatra hatramin'izay ny toetra ny reneny matoa tsy ny salasala. Mahafinaritra ny fitantarana ny fiainan-janany. Dimy anadamako ny zanany ary efa eny amin'ny oniversite ny farany. Ay, tafita daholo izany. Eny ondry neniko mifazoko indrindra aza hony efa 3 taona izay ny asany any Kanada fa nilaza ny heverina aty Madagasikara ihany. Tsy efa asa tsara ve retsy ny andra izany. Ka le hono miverina manasoa ny tanindrazany fa tantara anisan'ny firesaka io ramose io ary tena anisan'ny manentana ezaka ny momba an'ireo olona lasa manam-pahaizana sy mpanankarena nefa olona farak'izay tsotra na sahirana tamin'ny fahazazany ireny. Ary efa niresaka momba an'izany koa tsy foy. Ka efa nampianatra azy koa ange io ramose io neny fa misy mampalahelo neny toetra ny ankizy Fa honanaka? Ka tsy mahaliana azy mihitsy hono ny resaka ohatran'izany fa ataony fanesoana indray aza avy eoko. Atao ahoany? Tsy maintsy misy foana ny ohatr'izany eo amin'ny fiainana. Aza dia miaraka loatra amin'ny olona ohatran'ireny retsy Ahoana dad? Sika mba ahirako any amin'ny mpivarotra vetivety ndre? Andrasoko alana aloha ampirina andreto kaheko reto be omeny dadakoty Zay, inona ilay hovidiana? Mbola tsisy gote izany ay misy ary zato ty. Ary azo zato koa very dada dia mba azo inona amin'izao. Nefa raha tsy misy moa aleo fividianako bonbon ary dia inona ny ampividianany dada? Ndana mba hividiana sigara retsy fa marary be ny andoko. Sigara? Za ve ny hividy an'izany? Izany maniraka andre.
Kosa ka aleo rehefa tonga tsy afoy fa izy mba lehilahy tsy azo irana zany nga mbola tsy mahay famerim-bola sa tsy mahay mipitarabe ny andry ny zoky sady tsy misy famery ny vola hoentindreny tsy mpitarabe fa atsika kely atsy fotsiny angana fa mba ilaky maike tadao kosa nama menatra ka sady nampianarina nay nanomboka tany amin'ny klasy de 9e koa fa tsy tokony irana amin'ny fidy an'izany hono ny ankizy fa manjary akafiandreny zavatra tsy reny ay any ampianarina koa dia efa ampianarina tsy akatony ankizy adala zany ray aman-dreny ka tsy hafantatra izay tokony ataony amin'ny zanany mandana aingana fa mararo any an-dohoko fino izao mampitabatabanaao zao zaza maditra velona ny zanakao tsy azo rahana nytondranao sigaranga misy anankiroa netiko reto aiza dia anaro tsara ny zanako fa mianatra ny maniratsira aiza raha ny brikety eo ay najako any an-dako zenga mafahandraso hoe jereko any fananinona retsindriny tena natezitra indraindry ohatrany io ka ny raha ny vidy sigarany aho dia nilazaiko fa mahamenatra azy zanyko andreraka koa izy iny tia manina arany tsy tonga dia vidiny ihany ny sigarany rehefa ilainy fa tsy zany eny tonga dia nividianako fa ila vaniny eo indray andraso fa teneniko izy tsy anirakiraka ndre amin'izany sigara zany ntsony a manaraka ka matokonge izy roneny tonga ty an-trano vo mampividy dia izy koa angamba mimenatra mividy an'ireny za koa ny retsika menatr'olona mividy an'le sigara fa tsy dia raha ataoko kosa aloha dia aza manantena ka tokony tsy avelaneny aniraka ny tsefoy amin'izany koa izy sady izay asainy mandrehitra le sigara ny zoky ho voasarika amin'izany inge izy mino aretsy ry bao fa tsy irona amin'izany tsefoy izy aza menimenina foana amin'ny fahazaran-dratsindrainareo ko dia aza matokotoky an'izany koa neny fa na ny fifidianany sy fandrehetany an'ireny arange ka lasa hery miasa mangina hitarika azy kelikely za hitako tokoa retsy zany tsy so arovo ny zanako bao mahazo mivery eto amin'izay andry fa tsy misy vovoka tsony eto misaotra le zokina nadimy tato tena vitany lamangirana be ary eo Facebook eo ambony latabatra ireo mba ataovy milamina tsara inona ary ny fianarana hiditra ny lohandry amin'ireo korotandreo rehefa mieritreritra lesonry tsy maintsy hitompiany ny masondry dia hikorotana ny saina eny marina efa niezaka ny nandamina ihany ange afa nisy zavatra nitedaviko taona nampikorotana andreo eka efa nalamilako ary mahay be fa hoana nazo 18/20 amin'ny SVT dia firy moa ny malagasy teo 17/5 efa tsara be zany dia herinaharo tsara ary matera be coefficient reny rehefa mpomibe ny noty amin'ireny dia afaka manafitra ny hafa tokony efa ho prof mihitsy va ialaty dia ireo matera tsy manavanana koa nefa tsy maintsy ezahana ihany antany ihany izay manahirana andry rehefa malalaka iny za koa angeka sahirana mampianatra andray mi fa ny dala tena votsa saina be zany ve fa inona malahino ala sary tsy foy ohatra ny hafahafa zany hafahafa hoana tsy maditra be ve iny ohatra n'izany any dala fa tsy niditra ny rahako amin'ny fampianarany izy koa moa tsy dia mahafoy ka raha maina nge ampianatra azy ny dala sady manam-bola be foana ay ve fa ohatra mifoka sigala sahady izy iny ka zany angamba mahavotsa saina azy fa rehefa mampianatra azy dia tsy maty hafa mihitsika andray lesy dia miara mifoka amin'ny angela amin'izany eny mandreraka ina aloha le izy indraindray tena aza mampianatra azy zany ntsony ala fa avelao izy sy mivolany hoany ho zadratsy amin'izany setroko izany koa ela aza matahotra n'izany efa tsy afaka hampianatra azy koa azo ny volalako ny tena nylaika dia mitandrema foana ny zoko fa mahazo any dada azy ty efa mandreraka be ty bao tiako dia ho adala amin'izany koa ve ahy efa hita izao ny vokadratsy ataon'ny dada dia mbola hidika izy ihany
Isa mahitako fa aleo ngelay sy mandositra amin'ny fakapana fa sarotra ny miady aminy le tsy zany setroka le anga tsy azo vaina ny varavarakely fa ty varavarambe ty ho vaika tena tsy havita ninina amin'izao tsika sela fa na dia ny ati-doha aza ho sepotra le tiako le sy raha nitetaka kely setrotsika aravaka dia atahorana ny bain'lisana azy zany mifoky ka izy zany ary aza miteny an'izany mibainibainina zany lafa mandreraka ka tsy fanajana ray aman-dreny zany tena napelaka mihitsy le ty tsy maintsy ho zatra ihany ala miseho tsy ty setra io mianga ka mifoka daholo raha bainina ay ohatra ipapasy mamanay manko e dia zany nazatra io dia efa fantatra izy rehefa zany nandraraha ihany zareo nefa nivaliko hoe nareo ihany eny nazatra aho dia ho no alaly dia ay zay lany ahita vola amin'izany foana sa omendry zareo vola amin'izany keo any amin'zareo sady za aza mbola afaka miserako inona ny serala mivarotra n'le mahasambatra e dia ay zany toerana ivarotany lahy dia ahoany lany mbola tsy afaka makany ampianarana fotoana fohy fotsiny angela isy ny varotako e nefa dia mahazo vola be tsy azoko tsy manontany izay hividy aho fa ireo tena poritra nefa mbola tsy manam-bola any amin'ny tanany any no mitady azy dia manao trosa ary avo efa treny ny vola lohany rehefa veo manome crédit amin'ny tombony ohatran'izany keo ary tsy sahandrareo lanina amin'ny javatrava ny crédit so tsy mahita ka hijaly io tena mampalahelo letsy ny olona rehefa voagadraka maninona tsy gadra ny lahy zany fa peratra matambatra amin'ny fahasambarany zany e zaly ty zao lazaiko any lahy fa sambatsambatra isan'andro mihitsy ayza ny vola miditra vafinaretana azo mety ho vetivety foana angamba dia ahatsangana vila be eny tampavoana sady mahatazana ny aty ambany sady efa manakaiky ny lanitra dia manasa ny lahy mba hiditra ao anatin'ny fikambanan'ireo sambatra tsy izy kosa lesy amin'izany ka dadanay zao tsy pako fa tena mijaly mihitsy rehefa tsy manam-bola hividianana nenina iava ny midemerda zigara ho azy fa raha toka kosa aloha tsy ahita nenina izany izy na hipoko eo aza ny tendany aza mpijalindra fa meo azy ny niomako e olona efa nahazoazo taona ohatran'ireny ve dia avelan'ilay hijaly kosa e ny azo kosa aloha tsy angalako tombony be ohatran'ny endralahy izany mahita raha mba mety lasa bofisiny ihany le bandy sa tsy tiany lahy makeny lafa mandreraka e aza defadefainy lany zandrika ato amin'ny boinina koa ty ela be setroka ohatran'ny lokomotiva fahiny ty tsy maninona ary fa eto ohatran'ny cousin n'lay ihany rehefa tsy tiany lahy ho beau-frère raha cousin lay be tena hafahafa nke re misy zany tena efa misy an'izany mahasambatra zany angamba ampidiriny ao amin'ny vatany talohany natongavako teto dia misoko mangina aleo aloha andefa inona koa ny fianarana ho vita eto fa lany resaka teto fotsiny okay ary sady efa miantso akoa ty ny kilina allo raha mihira kely mavesatra mai ny tompoko ok ho avy olazay ny olona fa mpivarotra rongony ty ela fa ataovy sady niman'lahy zany efa miparitaka anyrehetrany tsy miditra amin'izany indray sika efa matanjaka ny barrière sécuritaire lesy ve mademoiselle bao zany miazakazaka taorinako ato zany zay ihany ka tena taitra be saika nijanona hatramin'ny fitepony foko marina ay tsy
ireo fa modony fonoina tao an-damosiny lesikary may izay ny tanany fa maniny ianao no lasa tete-bombona ohatran'izany efa miakatra tension angamba vokatry ny ninny vokatry ny sarotry ny fianana ohatrako aza maniry loza amin'izany za hiakatra tension zany kosa e ndry ihany ange no sahirana hoe inona koa zao nidirako amin'izany za angamba manareo sa za ny dokotera sa za koa ny antoka ny lany ka za ange namantsia foy e dia namandry ihany koa zany sa lazaindreo fahavalo indrindray a nefa tsy ny fahavalo aza ve ny tokony ho ampiana bebe kokoa raha sendra fahasahiranana mo fa zao tokoa ana nindiako anao e aizaka e tsy afoy nganareo tsy niara-ny anatra tsy niara-ny anatra izay fa manao fotoana eto aloha e ho avy eo izy fa nahoana nareo ny tsy niara-ny anatra ka za tsy afaka fahasahirana ve dia ina hono izany no masahirana be no atakalo ohatran'izany ny fianarana mbola sahirana ny tady vola re ny fiainana angeka misarotra foana aza mba miteniteny foana kosa remia fa tena ho avy eo ve aloha tsy afoy e eno ho avy eo izy fandraso vetivety ka sao dia lany fotoana eto fotsiny amankoko fa hono ahy inona zao le nataitatra be andremita amin'le natsoko teo iny da nisy anjely ny antso ako ndringe ohatra ny anjely latsaka an-tany tena azo atao an'izany kosa remika dia vola ange ny anjely latsaka tany izany e nasera fa ny an-danitra ireny ay ve hitako mifonary tsy fantatro tsinona tsy ho indre zao mihitsy kosa aloha zany fa izay be fahotany tony angamba aza mba manaiky ana-kilasy tena ohatran'izany kosa remia fa hono e fa maninona ka ianao manimba tena misikara dia efa hitako mamy koa ianao ndre andro izay nefa ianao ange olona mpinaika be izay tamy mbola kelikely e nareo sy tsy fola niarany lalao tamiko foana ka tsy hitatsinonako zava misy eo amin'ny fiainana zany ay efa ny atrano ka hono tsy afoy araka ty mesazina lefa nyty andeha aloha izany remia dia zao aza manaiko resy ny fahazaran-drato izany tsony mandram-piona efa mianatra ty ndry fa manina ny eto an-davarangana manahoana eny salama retsy ndre manahoana mahafinaritra ny rivodrivotra vao maraina tiry neny sady mbola matory tsy afoy dia tsy te handrehitra jiro mbola matory tsy afoy ka hita fa mbola natory tao ialako tsy vao niarina avy tao azy elahy io dia mody manala akanjo mandraingana za zay efa avy mikrosi taisa ray manahoana eny zavatana eny manahoana bao bonjour manahoana mibelohako efa taitra fa niveriko tsy salama ianao ka za ndray hono nivery mibao natory marainako dia lamba izany no tao ampandriana ny latao fa tsy olonako lamba mihitsika io kanjoroneny tsy nampirim-pandriana fa tonga dia lasa miala hoainina indray tso aizako nona be azy neny fa aiza ny sakafoko tamin'ny alina nga retsy ndretsy vomitsy tamin'ny ala fa efa mifonosiko teo akaiky ny fandriana ndito ingely izy fangatsanina an'io alina ka nareo sy dada tamin'ny firy vao tongako ny olona efa te atory fa reraky ny mianatra fa inona tokoa ny na ela be anareo tany raha tsy afoy sy hoe aka vola vetivety nitondrany anao teo dia tamin'ny firy alina vao tonga ka mbola niasa anke dady dia mbola niandry an'le patron koa satria tamin'ny efatra izy vao tonga izay vao nizara ny volandra zareo na dia izany azako amin'ny sivy alina ve nareo vao tonga taty an-trano mbola niaraka tamin'ireny namandreny dada efa fantatro matoa mamo dia taiza ianao niandry azy tao ihany ka tao am-bara
efa nanandrana mivoaka kely taty ivelany fa mangingina be dia naleoko niditra dia nisotro koa izany alahy fa za ve adala ary bao a ny fidiana ny jus a dia aza manarakaraka azy antsony izany fa ho zatra any koa alahy dia azy azo anaisineny amin'izay marina mihitsy izany tenjandrinao izany a fa za ve adala aminareo e nendry any anaka anao narina ny tsy foy a dia fofotoaka sy fofotsigara dia resaka tsisy tika izany ny ainanao tao tena mandreraka izany raha olona ka marary zany andoko zany mba sy tony ny tanako fa tsy tafarina e tsy afoy a misy miantso ianao veo akaiky eo dia tsy afoy ny ambadika any natsonao e za mbola manao zavatrako aitoko moa mbola tsy eo tsy afoy so ihany fa tsy tiako zatra ny fiainandratsinao koa izy mitazoma misisy mpandriny ianao raha te hiarina tafarina vetivety ihany mba meo rano e keo akaikinao io misy rano misinga magatsika be ny vavonika azy zany efa manaikitra fa tianao mihitsy ve ny arariko e nenao aretina tadiavinako impiry ianao ny marary ento sy marary vavony rehefa vomamy fa tsy efa mahazatra anao ve zany zavatra tianao ny aretina fa tsy hoe zany no misafidy anao an'izany ho anao ay tenina tsy misy soratsony keo ato misy angany aminao any fa za veranga ty mifoka jereo ihany aloha tsy afosy sao dia efa ao dia mba hirao izy mbola tsy ao zany izy ianiko foana raha efa ao bao ary irahany bao ndray tsy ho azonao amin'izany nahoana ary raha mba hividiananao fa avelanao hijaly eto ve ahy za koa tsy afaka nomany re raha ngatya dia sady tsy mba nanisy reserve kely tany aminao tany koa ianao zany aloha dia tsisy tsony za tsy nalala menatr'olona sy nandany volany vidy andreny azy efa nanenenako koa masompivaritra zay olona sendra teo aza efa nidiko tsy nijerena fotsiny ianao mihitsy zany ny tena mitarika andreny ankizy reniko mianko tena mpampianadratsy zanaka za ndray ny mampianadratsy nataonao inona tany ambara moa ny zanako alina za nge tsy nanome toka azy fa zio no nividiko azy raha tsy adalako tsy nanome toka ianao fa lalana makany amin'ny afo be no nitondranao azy dia tontolo ohatran' izany ve nitianao iainany afaka nandeha nota nge izy raha vo azo ny sakafo nyvidianao fa fitiavany ianao tsy nandava niaraka taminao e sady efa aprisienao tsy etirako zany ny ankizy mbola raranao tsy araka amiko koa raha zaza vo efa taony tsy efoy dia nitazoniko tsy araka taminao fa efa lehibe moa izy fitiavan-janaka ao anao ve dia tsy mba mampiezaka anao ana tsaratsara ny fiainan'izy ireo fa dia hitarianao azy any maizina indray e tsy fa mba miasa kosa ve ahy dia raha mba miala voly rehefa reraky ny asa dia ilanao vaniny miasa tokoa ianao zao na dia tsy hay naharitra firiny indray aza dia nahazo vola maly dia tsy maintsy misy toka dia reraky ny toka dia tsy niasa indray androany dia fiainana toy izany ve no ambolenao tsain'ireo zanakao reo sy mandreraka akorangaza ny sermona zany ny olona mba makamaka ina ato an-trany dia zany ny solon-tasopy mafana ka rehefa mbola materitreritra ohatranao dia tsy maintsy isy foana izany ka atao ve nge ka lasa zadratsy no ny fitarenao azy iaraka aminao tsy afoy dia tena hita marina ianao zao aza angamy izay mianakavy efa mandalotra avokavoka misetroka pololotranao ato isan'andro efa ato bao tery amin'ny latabatra nijereko fa neveriko mianatra eo ndre ka efa vita nataoko teo fa mamakimaky an'ity boky ty ny ataoko etoko sady ndia hanampy anenany an-dakozia tokoa laisy efa elaela tokoa anysika hoany dia variana tamin'ity boky ty indray mbola tsy tonga ka data ohatra ny efa ao izy ka to mangingina be manko ato an-trano ka taoriana lehilahy niaraka tamin'ny alina be tamin'iny hoe nge hony dia tsy niresaka firotsona izy mivady fa rehefa samy tsy fidiny kosa aloha dia aleoko mangingina ohatran'izao
aiza ve ka sahala amin'ireny any anin'ireny foana tokatrano mangatsiaka ve ka aiza kosa moko rehefa mamy dada dia mirediredy eo efa mezaka ny tsy hamaly neny fa mba tsisy mitady mienjan-droa amin'izay tsy mamaly ahoana neny fa ny apitso indray izy miteny ka tsy fananatra kosa ary ve sady le nareo sy dada niaraka farany iny kosa aloha lesy dia tena tsy raro mihitsy a tena tsapako ny tebotebo mihitsy neny mandra-pahatonga anareo tena everiny neny hoe nisy namony koa ve zay nefa lehilahy anankiroa be zao ka tsy hoe isy hamony izany nareo fa dada efa mamony tena tsy kelikely amin'ny toka sikary dia landra eny natahorana sao dia hianatra n'izany fomba famonoany teny izanyko mampalahelo angery zoko ny mieritreritra ny teniny eny tamin'izay fa ahoana ho izy ozy izy hoe dia tena mba manam-piary feonany zanako sa dia olona manosika azy amony tena ny rahany ihany tsy niresaka amin'ny vadana tamiko izy fa hieniko ny tenindrery teo na henoko an'izany sady na mafaramaso noho ny avy eo ay dia inona pokan'iny no ny maraina ny andro fanazany ary atandremiany lesika asa ngamba izay azo aneny izay sy neny manko ny sahitrana raha lasa manana fahazaran-dratsy amin'ny toka sikara koa ialahy aza manandry sady ho indro mahita maizina ohatra ny tenombo mitsetsina lavabary koa neny amin'izay ny adalany dada tsy afaka akory dia hiditra amin'landray iara izaka sika sy ndre anarina tsy mety ataony dada raha mba mahalala onina koa ange dada mba azoazo ihany fa tsy mba mahay mahazo kely mihitsy ny tena nefa efa lehibe ka tsy misy hoe mahalala onina izany rehefa zatra mahazo an'ireny ny vatana fa tsy maintsy mitady foana dia tsy afa manohatra mihitsy tokoa moa ny saina tsy afaka letsy a misy miteny hoe mba efa antitra ihany ve dia mbola tsy mahay fetena ihany nefa ny vatana efa mahazo poizina be ka hoaiza-tsonka dia ahoana moa izany re mivehivavy be vokana mampinono ny vokasikara iny dia tena mampalahelo le tsy manatsiny mbola voatorotoroana na voatonga ety an-tany ve raha nga dia rivotra maloto sady ny iainany dia efa maro ange ondry tsy efoa zaza voamam-bolana dia maty sepitra no ny setro-tsigarana fafindray aman-dreniny taminy ka raha izany noho izy tokony ononyreny izany no nijoro voalohany aro ny zanany fahita tarako zavatra ialako sy efoa nalahelo ony ilay mpampianatra anay izay indray andro raha nahita vehivavy be voka ny valan-dotry ny amamona teo amoron-dalana ary tsy tadidindringa le sika avy mitsangatsangana dia nandalo tsena ray dia nisy rangamamy midaboka tamin'ny tany teo akaiky ny fivarotan'olona bo nidonon'le mpivarotra ny tongony dia nikididy ohatra ny baolina dia taty alolo indray a nisy vehivavy ohatran'izany koa dia ny zanany lakely tokony ho 10 taona ny andrin'izay foazany teo tena nalahelo le zazy neny a dia ozy izy tamin'izay hoe ahoana tena mampite-tondra ody mihitsy ony le zazy aza dia mbola mandrera-tena re ianao iverina raha reo indray eno a sady lahy bekirina ohatran'ny inona efa hoe mba maka ena aloha nareo mianaka koa dia mihevitra ohatra amin'ny zazamena vavaka za ve dia tsy hafantatra hoe efa tsy maninona mba le afako maly iny aloha mbola makamo any ohatrany hoe mba tia ezaka mafy anefa misy arerahana tsy voatohatra izany ka izay ny le hoe mbola reraka matanjaka ihany ianao fa raha olona malemilemy aloha tsy natoetra vetivety iny aretina iny mihitsy so ihany koa loha hoe alafa mpanao sport tena raha ny tamin'ny fanafody sy ny sakafoko ranga ny volako so ihany aloha fa mba nanana azy dadanareo tamin'iny nampalahelo indray ange dady tsy nahatemy mihitsy izy nahita ny lana lema ohatry ny menaka nefa dia mamindray koa noho ny arifa izany rehefa tsy samy atrikadiko dia lasa mamono eritreritra fa tsy tia kosa aloha neny raha za mararo mbola atoka tonony olona mamy izany ka tsy vo maika ave ampitombo ny aretina tsy eritreretina tsony izany fa izay asitrana no atao an-tsainy fa hoananareo mianaka ny aoritaroa fa efa laniko ny anankiray misaotra letsy andraso fakasotro kely ho any andro reny indray amin'izay ianao mba mahazo hery tsara kokoa
hoandro neny fa ianao koa dia efa miafy loatra raha horeraka eo angehanao ka dia horeraka sika mianakavy dia efa be izay laniko izay tiriny eny ilay aosta dia iny koa ny sotro kely tsara kosa izany ohatra mampitearary bao aza miretirety eo tsy rehefa marary any akory ny tokony hinana nireny sy ny sakafo afa be vitamina fa saingy rehefa tsy misy moa ny atao akory neny reto volo reto ampiasao any dia tia koa ny ambao tsy afoy vola ta izy reto vola meny repo tsy tia volanao reny efa misy nitazomiko aty remy koa ange ka nanao bebe mihitsy eno fa ono ahoana tokoa no nanan'le zalahy iny vola be azaka entana daholo zao karazan-sakafo zao nefa mbola manome vola otrinina indray ka hitany eny mpanambola ndray aman-dreniny sady izy koa toa efa manana fitadiavam-bolana dia mbola mianatra aza sady tena nalahelo an'lahy mihitsy izy tamin'ny lanarary iny amin'lahle mampianatra azy foana ngamby rehefa namana dia namana arybao fa aiza koa dia hoe amin'izao na amin'izao fa andeha andika lesona any ambony fandrinany aloha ndana ary fa soa dia mangatsiaka koa mampalahelo ahy le zanako vola kely nomen'olona azy iny dia mbola hoe ina ry neny ampiasao eno azy neny tena endro kosa aloha zoky tsy ho sahirana ntsony neny rehefa lehibe izy fa zo sahady aza dia efa tia mandray andraikitra ohatran'iny zany anaka no angatahako amin'Andriamanitra isan'andro mba hananareo mianadafa entrena mahatra ingeny ray aman-dreny adala zanaka ary inona koa mahavariana ambao satria ary ka ian'iza koa iny toka ian-jazakely ka iako tamin'ny vao nanomboka nianatra ty fa nitehiriziny neniko ay ary ny akoho angamba mbola voatahiry any aseho tsara hoe jereo ohatra ny tsy mampino hoe nianatra nanoratra asy any nanomboana inona koa zao mampiseto antsy afoy amin'izany zany tokoa ny fiainana mbola tadidiko tsara za vao nampidirina nianatra zany dada sy neny nanatitra za koa ary natadiavan'lahy zany laza mbola keliko maza manao an'izany rehefa misy tadidy kely any tamin'ireny mbola kely ireny nefa mahagaga fa nytaty ariana aza ny be tsy tadidiko koa ny nampidirana andry nianatra na ditra be mamorona eo indray lahy hita fa zany no marina maikeryndry isan'andro hoe hianatra hiaraka amin'ny zoky rehefa tena nampidirina nefa nitapikitra mila tsy aleny amin'ny entsony sady mitomany aiza koa rehefa récréation tsy mba afaka ny lalao niaraka tamin'ny namako fa dia mitaizandry raha tsy be dia mety resinareo ndry tsy afaka mihitsy nefa nitadidiko indray efa fitotaona angamba le tsinainy dada matetika dia omezan'ny ankizy hoe efa lehibe io ony dia mbola trotrony dadany foana dia inona koa moa ny raraiko an'izany fa ndry koa aloha dia tena patory maraina dia efa ela be any vita homana dia tsy maintsy miandry tadidiko mihitsy koa le indray mandeha izay tezitra be ela fa hoe ho tara ony dia tsy mahazo mandeha mora mihitsy mandrapatonga tany am-pianarana fa ny tanako tsy navotritra ela mihitsy dia fay dia indrindray ny namoa noho ny apitso fa za zany dia omezany ankizy foana efa firy-taona ho mbola trotrony dadany efa firy-taona mbola tatana ny zokiny za ndray aloha ry bao tsy mba tadidiko zany hoe mibabe ny dada avy nianatra zany raha nitaraina reraka tonga taty an-trano dia bediny neny dada hoe mampijaly zaza hono dia ahoana ozy izy dada ka anga izy taitra kory namaly hoe kabandy ange io tsy maintsy misakara sany mihitsy ve fiteniny batray tadidiko tsara aho fa zay sy neny kosa aloha dia mifampitantana foana indrindra fa rehefa miampita rabe fa amin'izao indray dia za no mitantana azy rehefa miampita lazainy lava tsy mahay miampita rabe ntsony zany neny mbola maizika fa le moto no ohatra miritarita nefa tsy ena ianao mba makasisy ny na mamonjy trottoir nefa mipotra tampoka avy any ambadiky ny fiara mijanona any izy
Ary inona indray mahavariana andreny? Sarytsika efa mianaka. Sarytsika? Tamin'izany mbola 10 taona ty. Jerelangy efa mbola pinaika be la tamin'izany. Andriko ary mbola ratsy tarehy kely. Izaho koa e. Mbola tsy manamboatra volo. Zao isaky mihetsika ka volo foana. Ka izaho kosa efa mba tovaviko. So ihany alofa mba lela. Etezana dia vita. Efa hono ndio tokoa ve zany dia isan-kerinandro dia makany ampanao volo foana. Adala koa ela ty. Taiza koa any nandeha coiffure isan-kerinandro zany. Aiza koa nahitako vola amin'izany. Ka mpiara-mianatra aminay eniko ny resaka hoe tsy misy jerena hono ny volony raha tsy atao isan-kerinandro. Ka ny volony zany no mila atao an'izaniko. Ny andray aloha karakaraiko tsotsotra ato an-trano fotsiny. Azany tokoa kay mampisarin-doha andrifoana isan'andro ato an-trano io. Dia tsy mila mandany volany amin'ny salon de coiffure intsony. Indraindray ihany kosa mba rehefa misy fotoan-dehibe mandeha coiffure. Tombontsoa manokana nomen'Andriamanitra indray zany ny volo ohatran'izao. Ka na tsy toy izao koa azy io dia irehirehako fa io ny tsy mba ho tapenako solo volo izany mihitsy io. Narahona tsara vele kitapinetiko ohatry. Mety tsara ry dada. Fa misaotra ihany aloha e. Dada nge mahay. Efa telefoana fa tsy nandra akory. Sady lafo be ny vidianako an'iny a. Aiza koa? Rano menandra fotsy zao ny vola dia tsy maintsy zany esorany. Olona mahidra be iny. Haiko izany fofotoky. Andreraka be fa aleo tsy miteniteny. Sady io koa mahita hoe mianatra dia tsy hijanona eo leo izany io. Ka mbola misy zavatra tokony ilany vola kosa angamba matoa izy manao an'izanyko. Ka ny erenareo firotanay daholo na misy vola na tsisy vola. Tsy mba mahay faly amin'ny fiainana mihitsy. Ka sahindrana kosa ho ahy izy rehefa tsy misy. Izy aza henoko miteny indrery mihitsy indraindray hoe aiza indray hono ny ahita vola. Dia efa tontolo amin'izany kosa ianareo. Aleo aropetraka kely eto. Aiza koa brikeko tao. Ity kaka. Hoay kosa ry dady hifokasika reo ve? Sady mba miresadresaka eto sika mianaka ka maninona. Ka efitra miboka ange eto e. Tena aleo dada ny ambadika no mifokan'iny ka. Azafady indrindra. Tsy maninona zany io e. Makarary kosa ho ahy. Tedaviny tata ho fohan'ny aretisatra eto ve Fa za bararitratra. Izany malala. Zany re ny hevitra sesikirenareo doanao. Hitako nareo to miatakataka amiko. Miatakataka amin'ny dadahoana koa ary. Ary tsy hevitra fa amineny zany fa fitandremana ara-pahasalamana. Jerena tsara mihitsy ako sy dia avy nampiasaiko Zany ve mba fitiavanareo Ka resaka fahasalamana kosa zany dada. Ny fitafiana aza tsy tokony ifandimbiasa nakamaika fa zavatra hiditra any am-bava. Zoko fa toko tsy afoy. Eno leso ry zokoko. Enarana any am-pianarana zany sady eno amin'ny radio isan'andro. Raha tiana kosa ve ianao ry dada dia hosotroina hatramin'ny roranao. Fomba ahoana kosa ny kopy avy ny sotron'ny sasana zany dia hosotroina indray raha tsy efa avy ny sasana. Ny avinareo mihitsy. Neneneny zao hitako mihitsy. Rehefa sendra marary izy, indrindra raha mikohaka dia atoka mihitsy ny kopiny na dia efa avy ny diovina azy. Efa fantatra angamba fa misy aretin'ny fily izy fa zany tsy mba lahitra zany Indrenareo mihitsy mety hamindra aretina aminareo. Mahery loatra zany teninao zany dada. Ianao zao nitsapako fa mitady hamindra toetra ratsy. Ny lalitra tsy mba ratsy zany ary mbola hita loko indrenareo iny. Mahita tsy mitedy dia manararoatra. Avy aloha anao ihany mbola ataoko marary tsara iny. Ndray kosa ny teninao zany ry dada.
Tediavinao atao inona izao ny reninay? Sady sandre mbola mampirehitra sigara hafa indray izy. Ndao mihitsy ianao ry dada hivoaka ary fa tsy misy ianaram-bao. Vola fotsiny lany vidianana kitapo antony nefa tsy misy farazanana kely azy. Aza manantena hita ty amiko intsony na 10 azy. Lasa izy izy teo? Lasa ny ataoko tany any. Ary hoaizy indray no milanja kitapo. Nefa atao kitapo tsy misy ninninina izany. Averiko any aminy any ty fa tsy isako mihetsika indray dia tia foana ny andatsalatsahany ahy eo foana. Ndrivy adala ary bao retiretin'olona mamo. Ka isako mamy indray izy izao dia jereo tsara fa izany indray ny heverimberiny eo ange. Ary matomitovy foana ny resany dia efa ao am-pony mihitsy izany fa tsy mivoaka raha tsy mamo. Kitapo koa veranga dia ampitambazany ahy eo foana. Averiko any eo na ho sase aza ny tondrako kaheka. Fa ny kitapo maninona ndry zara aza mba nahazo sady tsara kosa izany dia nambanahy ny fidy indray izy tamin'iny. Ohatrany tsy misy miditra amin'ny lohan'ny lahy koa raha andro izay teneniko. Lasa tsy tiako tsony hoany zavatra ny vidin'ny volany. Ka tsy volan'izany tsony iny rehefa natao ampiasaina ato an-trano. Raha vao mandray volany amin'ny asany izy dia afaka miteny hoe karamako. Fa rehefa tonga aty an-trano dia atsika menakavy. Izany tokoa moa. Izany no marinako. Sady adidony koa izany fa aninona fotsiny izy andoto rivotra sa andrava ny filaminana atao trano? Raha izao no mitoy dia tsy hifanaraka tsony dada sy bao. Mivavahary eo azy ry bao hoe lany amin'ny adalany. Ka rehefa be loatra ingeny adalana ary tsy afoy dia tsy maintsy ho tezitra ihany ny farany. Jesosy aza mba tezitra rehefa mahita ny olona mivarotra tao an-tempoloko. Na izany aza aza atao be loatra ny fahatezerana fa lasa hivadika ho fankalana. Ka tena ohatrany tsy teherika mihitsy ange indraindray mampalahelo ahy ange ry zoko ilay tenin'ny ramosepampianatra anay Ahoana izy? Hita mama nga dada? Manany any fotsiny izy hoe ndry io ve tsy ilay zazam-pianta be amin'ny dadan-drenina dia amin'izao taona ndry izao azy. Dia ahoana indry? So dia mba tantaraindry ihany koa ary ny fiainantsika. Koa raha tsy adalaka na labaraka tena amin'izany zavatra mamenatra izany. Mody me fotsiny dia ilay namako koa nanampitrotraka hoe hita mihitsy ho raha misia ozy izy. Tsara izany rehefa tsy tsapan'ny olona ny ivelany ny asarotam-piainantsika. Izany ilay antsoina hoe tsy hita-pahoriana. Dia aza atao an-tsaina koa izany fa ndry ihany ange ny arary amin'izany eo hoe neny ary efa faly be ery hoe efa maindry. Fa nga moa zarery fa tsika sela mihitsy hiezaka mba tsy hanana toetra ratsy na dia sarotra aza ny fiainantsika tao trano. Za mihitsy ake izay ilay hoe ataovy miabo foana amin'ny fijery. Saina mihitsy ianao ty naona ampitenao sikarako. Fihinandray re ihany nanapodika ny sikaranao hoe na dia tsy tiako aza ny fisindrena tao trano ka io za koa izany ka io jereo podika atao anaty posy pataloha io nefa mbola sikara ray lava be tena maty mihitsy afa efa ohatrinona zao vidiny ray. Baonina nasan'iny patalohanao iny dia tsy voajeriny koa izay ny tao anaty posika. Manao fananina mihitsy angamba fa efa antibavy iny dia mbola tsy halala izay tokony atao ihany. Sahoana mihitsy mba fampianaranao zanakao e. Za kosa reny dia hoe anao fanahininy sady lazao indray koa hoe manisika hevitra tsy ao andoha indray za mifona manko ny ao an-tsainao ao fisainanao manko ratsy ihany mandritry ny andro. Zaza mba efa miezaka niaka amin'ny fonareo menakavy fa nareo mihitsy ny sarotiavina. So ihany fa mbola misy an'ity ray ity tato anaty posin-topaka. Raha tany anaty posy pataloha lary sigara kely dia nipotehiny kalabao iny keo. Nataony sigara sy nitoka mitapy mihitsy le rangaha ty marina mafy. Tena raha tony keo zany tsy misy dia maizina dolo ny fiainako toy ny aloha dia tsy ho tafasaraka amiko mihitsy fa aina mifetra e.
Iny tsy afoy avela ty ao anao tompoko dana aloha apreto kely ty fa tsy hitako mibrikeko to entinareo ny an-dakozia andray zay zay nga tsy mahavidy afokasika tsy mampirehitra n'iny zany ianao fa ento tiany afokasika dia verenao mitoerana avy eo andany andro vezivezy eo koa ve fa apreto any raha tsy tonga dia andora eo koa la raha ampirehitra n'iny eo ary atro vetivety fa io koa ve dia hiteraka olana eo aingany la fa raha nitoko izany ndray alory na androany dia androany aza dia vitako miala aminy ary tsisy olana mihitsy no za maty tsy ambo re rangaty ianareo manakorotana ny saiko eo fotsiny tsy alako ataova milamina nge saiko dia ho hitanareo eo kreny misy anie tena mpanakorotana ny sainao dia avy eo manakorotana anay tsy hitako koa ary le afokasika ny eniko so ihany fa mba nisy vainafo kely tao dia inona andretako azy tsy nylaniny ty tao anatin'ny vainafo tao zany ny efa mbatokana kely eny tsy afoy ary toa misy fofotsigarako ianao angao foanao iny zanakidada tsy misy an'izandrina eny fa natoako tamin'ny vainafo dia nitsofoko le vainafo dia izay no nazoko ny fofony angamba tena mandreraka izany fiainana to zany ka dia mbola mifanika indray ianao hoe zanakidada tsy ilana manirakiraka azy tsoina anao fa atelomoatra amin'ny paraky rehefa tsy voarehatra ao kalma ihany reniny fa tsy maintsy tandremana tsy akatra angety tension aikosorety efa mpamarinako efa mpamaha ihany le tala fa dia ataonareo fevadoto mihitsy ve zany ny tenanay aza mba misosikosa tsy misy manao tsinitsinina ny lahy zany fa zaza mankasitraka ny tsara vita ny lahy dia hoy aho hoe mifaninana amin'ny tsara vitanao maly eritseresybaina aleo aloha akarivotra kely fa ohatra ny tsy ampirivotra zany ny atotorako azo makarivotra aloha elahy fa nomana ny zavatra ataon'ny lahy rehefa avy eo tsy mila mivoaka nge fa eto ihany ay ve setro tsy gary ty lazay ny lafa rivotra efa hain'lahy ihany ko nefa aleo kely aloha hitady zavatra kely any velany any tsakotsakoana sao dia nao nysika reo lahy hivoaka andray ve lahy tsy olany ny lera ohatra n'le ndray mandery sady efa mahay mpitoaka vao tafaverina tsy mahay mitaoko izany le tsy fa manimanitra ary aiza raha tsy noatra n'izany keo lesa ny sakafo ka tena leo aloha andeha dia n'izao raha mbola tsy hianatra elaka ohatra ary tena efa badenina koa nga amin'izany lohako izany fa ay ato misy kaly azo itsihana ihany aleo alaiko aloha eo ihany la fa atao anatin'ny table de nuit ity fa inona daholo ty reny lany lahy reto sambosa nem cacapigeon nataon'ny latsaka izany saika fa efa tafiditra be a dia tsy nahinana sady poulet rôti iray manontolo ny tsakinay sy le bandy akamako izay sady ngeza le poulet dia poulet ngeza be zany ve lesy dia dora ny lisany amin'ny alcool fotsiny any nefa zao misy olona tsy ampy loka aza manao alahelo-kany noatra n'izany lesy fa hividianako elahy amin'ny manaraka raha te hinana aleo aloha reto hohanina ka hoaniko misy aloha reto ka ny lasy gara foana malamy firisanandro zao lahy io efa ho paquet anankiray indraindray mihoatra azako orimia ary to hafa indray ny foan'ilay iny fa tsotra ny isanandro kalite hafa mihitsy ty sady lafo ny vidiny nefa malefaka na mahalany firy amin'ity aza tsy leo mihitsy ty mba andramo kelykely isy so dia ao lesy ndray misintona fotsiny ao le ty koa lesy ao ary to tsy mampikoaka ay le ty efa mahay ka mba manandrana kely aho hoe manahoana izy zany tamin'izany ampirehatra ny sigarany dada manko tena nikoaka be ka ty ho angeo aly ambony karazany tandray amin'ny lahy mitantaran'izao ambao mba fanandramana fotsiny ny ahiny Record FM nanolotra ho anao teo ny tantara eto amin'ny Record FM
faverina ambala. Nosoratany Lolona Raharilala. Lila nofy olaravaka zoma amin'ny rina no nanome aina ny tantara. Nandray feo sy nanatsotosa miaro fi